fanadadiana voalohany arahinao atao anatin'ny fampalamba avao olona 7 no maty 4 no marary mandray fitsaboana vokatry ny fisiany ny valana retina pesta amin'ny distrika 10 manerana ny Madagasikara. Tsy mbola misy nitetika etina iadina ity aretina ity avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mijanona ho fampahafantarana fotsiny filazana maika navoaka nomaly efa mandray fepetra kosa ny isan-tanàna eto Antananarivo. 3 miliara ariary natokana vondrona Europeanina anatanterahana ireo fanambo fanadiovana ny tanàna indrindra amin'ny faritra Iva. 20 ny fokontany izay azo tombony amin'ny tetikasa amin'ny fampihenana ny loza amin'ny trondradrano amin'ireo faritra Iva eto Antananarivo. Efa vonona tanteraka hiatrika ny fifidianana ireo kandidaty MMM sady ho arifenina no tsy anaradren'ny rano izy ireo fa hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Ary farany fanatanjahantena niatrika ny fanadinana isondrotana grady eo amin'ny tepana mainty miakatra ireo mpikatroka ao anatin'ny aiady karate tonga niatrika izany avokoa ireo avy amin'ny faritra. Manana ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny karate hoy ny filohan'ny federasiona malagasy ity taranja ity. Arahintsika afaka fotoana fohy ny votoatin'ny fampalamba avao tompoky lasy sy tompoky vavy. Dia fahaly miarabanao indray tompoky lasy tompoky vavy amin'ity takariva ity tonga tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bahoaka ny Cool TV sy ny Cool FM ianao amin'izao fotoana izao asiana mpananjana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny lafiny ara-pahasalamana no entsika nomboana izao fotoana izao manodidina indrindra moa ny aretina pesta olona 7 no maty ary 4 kosa no marary vokatry ny fisiany ny valana aretina pesta amin'ny distrika 10 manerana ny Madagasikara. Raha toa moa efa hatramin'ny volana Novambra no naharenesana ity tranga ity dia omaly alina tamin'ny 10 ora sasany vao namoaka taratasy ofisialy mikasika izany ny ministera ny fahasalamam-bahoaka eny amin'ny komune eto Andrenivohitra efa nisy ny fanentanana mikasika ny fiadiovana iarovana amin'ny fiparitany ny aretina fanadadiana ary no arantsika. Ny distrika ny Mandritsara, Sonerany Vongo, Ikongo, Tsirony Mandidy ary Ikalamavony no efa nahitana ny soritra aretina pesta hatreto. Raha ny fampahafantarana nataon'ny ministeran'ny fahasalamana omaly io. Tsy mbola nilaza mazava ny tetikady entina iadina amin'ity aretina ity ny ministera hatreto. Fampahafantarana fotsiny ny fandraisana an-tanan'ireo marary any amin'ny faritra misy ny aretina no misongadina ao anatin'ilay filazana naparitaka eo. Araka ity filazana maika ity, efa any atoeran'ireo mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny iraky ny sampandrarany firenena mikambana, misahana ny fahasalamana ary ny Institut Pasteur mandray an-tanan'ireo marary. Raha ny fianaka tsy valana aretina ity tsy azo amaivanina, mety ahatonga ny aretina eto Andrenivohitra. Misy amin'ireo marary, mbola tsy mahafantatra no mety hivezivezy avy any amin'ny distrika misy ny aretina ka hitondra izany eto Antananarivo manamafy ny fiarovana arak'izany ireo mponina eto Andrenivohitra ny fanadiovana ny manodidina analavitra ny voalavo no vahaolana. Efa misy mesura ndraisina zany amin'ny fanentanana ny fahadiovana satria eo mampisy ny pesta. Dia vaingana zao zareo atao amin'ny CSP2 niaraka amin'ny zareo amin'ny konstanina ny voameran'ny fahasalamana efa ny fampidinika. Izay moa zany natao le hoe fanadiovana dia fanalana ny bozabozaka, lobolobo dia ny fitandremana ny amin'ny voalavo. Eto Ambohimangakely, isan'ireo komina nisy pesta 2 taona lasa zay ary nahafatesana olona 3. Mbola tsaroan'ny olona ny fandraisana tanana nataon'ny Institut Pasteur tety tamin'izany. Nisy vovo ny zarainy zareo avy eny amin'ny Institut Pasteur mihitsy tamin'izay fotoana andray mba apetraka isa-tokantrano dia misy numéro zany izy io ka rehefa mahazo voalavo dia zareo indray maka azy dia anaovany fitiliana any amin'ny Institut Pasteur ilay izy hoe mitondra aretina ve ty voalavo ty sa voalavo tsotra amin'izao fotsiny dia efa nisy an'izay isa-tokantrano dia nalainy le vovo zany noho ny avy eo dia hatreo aloha dia efa mo nanentana ihany koa fokotany teto amin'ny faritra nisy anay hoe amin'ny resaka fahadiovana ny asa-pokon'olona dia tena samy niezaka nanao izay azo atao mihitsy. Raha ny fampatsiahivana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, marary andoha, misy atody tarimo, mikohaka sy mandreo kara, ireo ny tena mora ahafantarana ny aretina pesta. Misy ny fanafody ary maimaim-poana ny fitsaboana.
raha ny fanagonam-baovao moa nataon'ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM dia efa tafakatra hatrany amin'ny zato ny trangana-retina ny amin'ny faritra voakasika izany. Raha ny zava-misy dia tara ny fandraisana andraikitra. Tsy mbola fantatra ny vola rotsaky ny fanjakana ho famongorona ny aretina ary tsy mbola nampahafantarina ny hoentimanana rehetra amin'izany. Somary tara araka izany ny fandraisana andraikitra izay nataony teo anivo ny ministeran'ny fahasalamana. Fa manodidina moa izay mitondra ny valanaretina izay hatrany dia ny voalavo izany manoloana ny fiangonan'ny fako olana mipetraka ho eto Antananarivo. Ny fako miangona Etseroamisedra olana arabola moa ny eo anivon'ny commune raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra Isantsokajy raha ho an'ny eto Antananarivo manokana no jerena. Araka izany ihany koa dia ireo mpianatra etsy Ankady fotsy no tena lasivatra manoloana ity famaroany fako ity. Fanadihadiana ary ny rana tamin'ny Narindra Randrianomanana. 10 sy 300 ny mpianatra anivon'ity sekoly ity, 3 isan-kerinandro no mody, vokatry ny aretin-doha fahaseporana. Ireo no mahazo an'ireo mpianatra ireto satria miakatra foana amin'ny fofona teraky ny loto hita eo ivelan'ny fianarana. Tabataba sy tsy fiantohana amin'ny lesona hiatrehana isan'andro no manjaka ao an-tsekoly ka manano sarotra ny mpampianatra ihany koa. Isan'andro mihitsy ilay izy mandeha indrindra fa rehefa le maraina be ny andro, rehefa mafana be ny andro dia miakatra be mihitsy le fofona dia makarary anay ilay izy. Ohatra hoe seposepotra izay izany. Rehefa mafana ny andro dia mitonaka be zany le hafanana dia miakatra le fofon'le fako dia misokatra rehefa farany reny dia tsisy fanjenesana tsoa zany tabataban'le ankizy amin'le fofona fako hoe maimbo. Ny fahaizana moa zany rehefa mitabataba dia misy fianahany foana io rehefa any lasa tsy concentré tsony zany le ankizy amin'le fofona fa lasa variana mitabataba amin'le izy fotsiny. Mandalo tapoka le izy dia miakatra tapoka dia avy eo mijanona tapoka indray dia isaky miakatra le fofona dia tabataba kely ohatran'izay izy dia tsy maintsy teny andry zareo zany hoe okizay satria tsy afaka ialana tsinona le izy, tsy afaka hoe tsoaka hoe ivoaka. Manahitsandany ny italian'ny sekoly amin'ny ain'ireo mpianatra sy ny fandrafetana ny trano vokatry ny orana sy ny fako miangana. Tsy azo antoka ny fianaran'ireo mpianatra ka miantefany amin'ny tompon'andraikitra ny olana. Nisy ny fitarainana napetraka saingy tsy nahazon'izy ireo valiny izany hatreto. Efa ny ren'le tany ren'le olona manimba trano, mandrava trano sy manano ireny dia misavofona le tany io. Ny olana tena atahoranay zany zao satria rehefa avy ny orana dia makaty aminay aty manana dia mando ny vodi-tranonay. Sanatry izany mianjery dia faty olona angamba sanatry engany Andriamanitra tsy isany zavatra. Tsy ny sekoly ihany no misedra olana vokatry ity fako miangana ity, fa ireo mpivarotra izay faty antoka efa ho herinandro mahery no iainana. Tsy tamana intsony ny mpanjifa fa mitsoaka avy hatrany vao mahita an'ireo faky sy lalitra. Salamana voalohany indrindra nefa mitovy be eto ary miandry ihany zay fa hatramin'izao fa dia fivelomana le anay dia tsy afaka mijanona nefa zay fa tsy maintsy miasa foana. Na dia inona zavatra mitranga eto dia miafy mihitsy zay afenina ty ambadika ty ny entana vazara raha misy esanty eo ny eo manoloana eo. Izy aloha niza mandalo eo na mpandalo na vajanona aloha ohatroatra na ampietsena na inona dia milaza daoly amin'ilay fahatiatoka fahasahiranana amin'ilay fiainana. Fahasalamana ny voalohany indrindra nefa dia izao favoaza. Roto be zany dia vao mita le zordira le olona dia rakivy. Dia tena misy fiatraikany tanteraka amin'ilay tsenanay zany le izy. Tsisy tsony raha ny atsasak'olona raha tsisy apahany kely zany sisa le olona miditra amin'izao e. Taloha zany zay raha entany zany manao maraina sy hariva tsy ampy ary dia midy zay amin'ny sivy alina zao nefa ataonay maraina mandraparivony andro tsy lany ny atsasany. Tadiko zao efa tao anatin'ny herintaona matetika izy tena tao anatin'ny herintaona zany izay fa tamin'ity izy tena angamba teo amin'ny une semaine teo zao ifaky iny tsisy paka dia ohatran'izao dia tena mazava ho azy hoe mahatiantoka be zay satria na ny olona isakafa hoe dia mitsoka. Ohatra hoe client firy azonareo isaky andray andro dia lasa mihena firy. Raha ohatra raisitsika ohatra hoe raha ohatra hoe tokony misy olona 20 miditra eo lasa 5 sisa miditra fa tena mitsoaka tena misy ary rehefa tafiditra mipetraka ny olona dia hoe aloha izay aloha dia efa tsy zaka ilay fofona. Ny mitaraina eny anivon'ny tompon'andraikitra misy ny dingana arahany manoloana an'ireo fitarainana ireo. Nahita vahaolana manoloana izany ny sefim-pokotany teto Antanimena. Na tamin'ny andro taloha zany tamin'ny isin'ireo le baka ordira teto ireo dia fitarainana isan'andro isa-tokantrano dia misy foana ary le izy ake tsy ny olona eto aminay ny tena manary fako fa le fokotany manodidina mameno an'le fako eto aminay fa ny anay raha mipetraka teo baka ordira iny ary mety atsika ray volana tsy feno fa ny olona avy any ivelany mitondra tomobila manary fako ao anatin'iny
sy manary maloto zay ny tena problème aminay zay ny antony nandraisako décision analan'iny zavatra io baka ordure mahatonga 4 mi mahatonga fanendahan'olona mahatonga ny zavatra rehetrarehetra mety andoto eto amin'ity tanàna ity amin'izao fotoana zao zao a tsy misy tsosany zavatra zany tokony atao voalohany aloha zany a dia ny fampandredresana ny vokotany tokony atao voalohany misy antanatotra zany avy eo taratasy tokony alefa ny vokotany makaty amin'ny ambaratonga raha tonga aty fiadina antanantanarivo izy dia tsy maintsy ampahafantaranay andreo tomponandraikitra mikarakara ny fako hatramin'ny samyvamo zany vonina ny manodidina indraindraikitra saingy mitaky ny fahatsapan'ny tomponandraikitra aloha ny mponina eto akaty fotsy mialoha izany anefa mbola aretina fatiantoka sy fahasorenana no iainany manoloana ny fako mivaingany mahakasika izay lafiny fahadiovana izay hatrany dia mitetina 3,3 miliara ariary no volana toka ny vondrona eropeana ny tanterahina ireo fanamby io fanadiovana ny tanàna indrindra amin'ny faritra eva izay tanterahiny ny samva ny apipa sy ny ONG lalana izay misahana ny fanarahamaso ny fotodrafitrasa vitan'ny afanaovantsiny tetsy amin'ny lapan'ny tanàna nanalakely androany narindra arandreny manana ihany no mitondra ny fanampanazavana sy ny fanadadiana mahakasika izay fanadiovana ny lakandrano 20 kilometatra izay miafarany lakandrano andriatany fandefasana ny fako etsy andralanitra fanamboarana ny fitaovana ny ireo station de pompage 10 no tanterahany samva apipa sy ny ONG lalana izay misahana ny fanarahamaso ny fotodrafitrasa 20 ny fokotany izay azo tombony amin'ny tetikasa amin'ny fampianana ny loza amin'ny tondradrano indrindra ireo faritra iva eto Antananarivo ienetsy ny mponina eto andrenivohitra no afa-pahasahiranana manoloana ny ora be mikijy izay mihamafy amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao valinjato mahery ny mpiasa vaovao ampiasain'ny samva amin'ny fampiarana ny fotodrafitrasa voalohany aloha zany a mahakasika ny fanadiovana ny tatatra zany hoe amin'ny toerana iasany rehetrarehetra amin'ny toerana iasana rehetrarehetra zany dia ny faharoa ny fanoloana ny kojakoja rehetra ilaina amin'ny station de pompage-tsika zany hoe ny 67 ambodiny sotry ny manodidina ny ampefolosi ny ambalavao isotro rehetra iny zay zany no asa nazahoana nyty financement ty lakandrano telo izay andriatany lakandrano C3 JR fampidiran-drano no iandreketanyity rantsana ao amin'ny ministerany rano ity 510 ny mpiasa mpiaritra ny tetikasy ary aritra 2 volana ny fotodrafitrasa tsy maintsy travaux à l'entreprise ary ny dossier rehetra momba zany dia efa vitanay taloha zao famatsiana zao efa nanao appel d'offre zay dia efa approuvé ny marché entreprise efatra ny nazo azy milliard 800 millions d'ariary io zany ny vola zay natao soniavina androany iny zay ho ampiasain'ny apipa samy azo tombony amin'ny tetikasa ny boriboritany enina izay tena marefy eto Antananarivo anamafy ny fanadiovana ireo tomponandraikitra mialoha mandritra ary aoriana ny fitoam-pahavaratra afa amin'izao fotoana ny orana izao ihany koa dia ilain'ny mponina ny mpamonjy vona nampitaraina ny mponina moa ny fiasan'ny mpamonjy vona nampiandry lava rehefa misy ny fitarenana ny tranga tetsy ankady fotsy ny alarby lasa teo manana ny anjara asan'ny fokon'olona mialoha ny atongavan'ny mpamonjy vona narindra arandriany manana no arahantsika teo amin'izay fanadadiana izay razana telo indray nitsitra tao an-trano vokatra ilay trano menjera dia tsy mandilaza akady fotsy tamin'ny alarby tamin'ny iray ora maraina ny reniny ny zanany voalohany sy ny zafikely ny reto maty reto tonga tena toerana ihany ny mpamonjy vona tamin'ny fotoana ninjeran'ilay trano telo amin'ny fianakaviana no indray namony ainy tao anatin'ny indray mpimaso izy telo mianaka iray tamin'izy ireo ihany no sisa vovonjy le loza ohatry nisy zavatra mipoka tamiko izay para-pitsangako teto ambony fandrina efa ninjera le rindrina dia za no mivoaka voaloha teto ny antso vonjeo zay sy lo valam-pivaritra sary poetsy no mianabava fa ny ankoatra zay tsisy olona ana raha tsy ho fiarahamonina fa pompier moa no tena nanahirana anay teto satria le pompier zany rehefa tavoaka anay le olona dia après 2 heures aty ary izy vao tonga dia tsy hitanay amin'izay izy atao dia le fokon'olona zany misy soranay aloha nanampy anay tamin'y satria teo amin'ny adiny ray atsasakadiny teo zay no nanala le fianakavianay voatsindry tao zany metaka an'le oxygène so ataovy fotsiny io na miala nenina zay ny asanareo fanjakana hoe miala nenina-nareo hoe maty io na velona zay fotsiny ilaiko a fa za tsy mila hoe to dia hoe ty maty dia totrona le zazakely dia ty maty nanaina andreniny dia ty maty azafady aza tao an'izany le fianana fa tsotsorony zay ny teny tao alohanay moa le izy dia ohatrany hoe zay tsy tory zay tsy andreo satria trany
nanampy ny fokon'olana nadritra nyity tranga ity manana ny anjara asany araka izany ny manodidina mahaloana ny loza tahaka izao. Misy atelo ny trano nirodana teto Antananarivo tato anatin'ny herinandro. Manana ny fomba fiasa ny mpamonjy voana rehefa misy ny fiantsoana azy ireo. Débris ao anatin'le brika, le tany sy ny namany eo dia arakaraka le tany le olona voasitinao hoe mila anaovana massage cardiaque ve mila anaovana inona moa ty famonjena aina araka ny fomba moderna teknika le araka ny massage teo ve sa tonga dia anaovana évacuation arakaraka le tany le olona eo zany no ahafahana manao azy. Raha tsy ahivana ny fiandrasana tsy misy fanapahan-kevitra tahaka ilay azo ny anjera tetsy Ambojatovo sy ny tany niotsaka tetsy Ampamarinana. Afaka mametraka fitarainana ny mponina mahalona ny tranga mety mampiaya manodidina azy ireo. Famonjena voana ataon'ny mpamonjy voana dia tsy andoavam-bola, tsy misy sarany mihitsy zany satria hoe vonjy aina. Le olona rehefa sahirana efa mafy ny mahazo azy dia tsy mandoa vola na le fanaovana taratasy tsy mandoa vola. Fa amin'ny fotoana matony ohatra hoe tsy fahavaratra ny andro raha ohatra hoe misy azo ao aminao ka tianao tapahana dia izay no misy sarany satria misy resaka déplacement iny misy fotoana very iny misy fotoana lany iny misy fiara miasa ao anatin'izay dia ohatran'ny zavatra rehetra hoe service payé. Efa naray fitarainana ny avy amin'ny mpamonjy voana amin'izao fotoana izao, efa miroso amin'ny fitsirihana ny tompon'andraikitra andraisana ny fanapahan-kevitra mahalona ny fitarainana voaray. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana sy ny fahasalamana kosa indray dia efa mahery ny 4 arivo amin'izao fotoana izao ny mpianatra tonga misoratra anarana etsy amin'ny lalam-pilofanana fitsaboana na ny faculté de médecine etsy Ankatso filaharam-be tsy ankatony eny an-toerana nanomboka ny fahavalon'ny volana desambra ny sokafa ny fisoratana anarana. Araka izany moa dia misy hatrany ny filaharam-be izay ataon'ireo mpianatra eny an-toerana dia efa misy aza ny fiandaminana izay napetraky ny tompon'andraikitra. Fanadihadiana mahakasika izay no rahantsika. Amin'ny 12 ataondro eto amin'ny esplanady Ankatso, filaharana toy izao no tazana eto. Misy amin'ny reto mpianatra reto no efa niandry hatramin'ny 4 maraina. Ny sasany azy efa niverimberina tetỳ an-toerana hatramin'ny fiatombohan'ny tsy herinandro ity. Grave be satria izay zao amin'ny 5 maraina efa tariny efa zao efa firy dia eto. Dia mandreraka be satria tsy metsika mihitsy mety vitsikely olona mandray ao dia zao miaritra fotsiny eto. Tsy voaray zany ohatra hoe mandeha zao ny atalata zay zao nantonavako eto dia tsy voaray tamin'ny andro eny dia verina ny alakamisy. Ny alakamisy indray nefa tsy azo le fisy fa avy indray miverina indray ny azomandro any zany ka hanatitra an'ilay dia mbola zao milahatra nandritran'izay fotoana izay milahatra foana. Maly zay nefa tety fa tsy mbola nitondra relevé dia nefa makan'ilay izy tsy milahatra tamin'ny fa gasy gaga hoe lasa milahatra. Zay na tonga hoe tamin'ny 20 zay vao tonga. Ena na tena le tonga dia mitsofoka dia maka fotsiny. Manodidina ny 2 arivo eo no raisina amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Ahina ho tafakatra hatramin'ny 5 arivo ny mpisoratra anarana amin'ny lalam-piofanana 4 ao anatin'ity fakulté ity. Misy ny lamy napetraky ny tompon'andraikitra. Miditra amin'ny 7 maraina zay tsy misakafo atoandro manao olomono ny mpiasa tsy misakafo atoandro miaraka tsony zany fa mifandimby dia amin'ny 4 sasany dia eo ny taperinay le izy zany hoe amin'ny 3 zany dia efa teneninay hoe zay voaray fianarana satria raisinay zany ny tir relevé de note dia zay voaray anay hatramin'ny 3 sasany zay mantsy ny tokony rava dia zay voaray anay hatramin'ny 4 dia iny ny taperinay dia rapitso indray zareo efa mitaraina hoe lazainy fa misy milahatra amin'ny 4 maraina nefa kosa zasy hoe fa tsy amin'ny 4 maraina zany izy no milahatra. Miakatra ny isan'ny mpianatra misoratra anarana eny anivon'ny lalam-piofanana medisina etsy Ankatso noho ny fikorontanan'ny taom-pianarana etsy amin'ny ambaratonga ambony. Misy ireo mpianatra afaka bakaloriata amin'ny taom-pianarana 2024 2025 no mbola niarany lahatra tamin'ny vao afa-panadina mpanjakana farany teo. Tsy eto Ankatso ihany no ahitana filaharana toy izao fa hatrany amin'ny banky fanaterana ny sara-pisoratana anarana, ny faharetana sy ny elo no fanafody amin'ity filaharam-be ity ho an'ireo mpianatra hisoratra anarana hatramin'ny 12 desambra ho avy izao. Fahitondra ny anjara brikany ametraka ny dina velorano sosialy hitsinjovana ny sosialim-bahoaka andritra
sosialim-bahoaka andrindrana marina ny fiarahamonina ny fiarahamonim-pirenena takiny izy ireo araka izany ny fampiarana ny fanajana ny zoma olona fampiarana marina ny tena demokrasia mifandraiky amin'ny sotoavina sy ny kolotsaina malagasy fametrahana fiarahamonim-pirenena voafaritra ary ny fandraisana ny fanapahan-kevitra matitra ho amin'ny tombontsoa iombonany ny firenena akoatra izay dia nanome afatra ho an'ny kandida ihany koa izy ireo raha tsika ny fanampanazavana dia ny afatra ho an'ny kandida hoe tia zany la société civile ivondrona ary anara-maso ny zavatra mitranga eto amin'ity tany sy ny firenena ary tokoa ny fitondran'izy ireo anatona azy izy ireo ary nisy pacte tsy maintsy everanay azo ho siniaviny raha miasa avy amin'ny société civile zay ny tena fangatanay ary ataonay mihitsy hoa mialatsina raha miteny ady atao hoe ady zany miteny frantsay eto ady irahan'ny société civile miaraka ary zay société civile resantsika ty tsy ohatry société civile zay nitranga teto hatramin'izay araka ny fijerinay azy fa dia société civile refondé ny farinandroany ary ny fitaom-pivoriana ireo androm-panjakana roa dia ny filakevitra ambony ny tetezamita ny CST zany sy ny congrès ny tetezamita na ny ACT nitatitry ny asa vita moa nandritra ny fitaom-piasana no ny opana ny fitaom-pamaranana fotoana faran'izay anaovan'ireo mpikambana veloma ihany koa any androandroany satria amin'ny taona 2024 dia efa olom-boafidy no hoe tsitsimba zaza tsy afa-po tamin'ny asa vita nefa ny mpikambana sasany teo anivony ity androm-panjakana ity noho ny tsy fiarovan'izy ireo ny lalana velona misy eto amin'ny tany sy ny fireneny fanidadiana no arantsika raha ho an'ny congrès ny tetezamita dia 50 nisan'ny volavolan-dalàna no lanina tena anivon'ny ty androm-panjakana ity ho an'ny filakevitra ambon'ny tetezamita kosa indray dia nisa 30 zany ka ny 10 tamin'ireo dia no lanin'ny mpikambana avokoa ka ny 3 kosa no tsy lany ho an'ny tolo-dalàna indray 9 ny lany ary iray no ny lavina nandritra ny fitaom-pamaranana dia niantso ny rehetra na io ny vahoaka malagasy na ireo kandida roa tsy hijery afa-tsy ny tombontsoa ny firenena izy ireo ka hiatrika ny fifidianana amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao fa amoramora kokoa ny hafatra zay omeko dia somary sarisary no ataoko mamela tena moa sportif raha teo tiako tenenana dia amintsika eto kosa indrindra aminareo rolahy dia ny mpifidy efa fantatrareo tsy miafina fa dia ireo vahoaka zay manana zay zo zay ary mbola todika amindreo mo tenako famaranana azy fa ianareo kosa zany no ilalao baolina eny ambony terrain fantatrareo fa misy fitsipika eo indrindra ohatra ny fair play fanjara andreo mpifidy reo ny jery anareo hoe iza marina no mendrika iza marina no manaja an'izay fitsipy daolao maromaro zay tsy ho tanosako eto alohany atongavatsika amin'ny voka-pifidiana na dia zany aza dia vitsy ireo mpikambana tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity fantatra fa samy inana tanteraka fampelezan-kevitra izy ireo nanambara noho izany ny jeneraly Ramakavelo Desiré fa tsy totosa tamin'ny tokony ho izy ny asa nataon'izy ireo marika izany ny tsy fiarovana ny lalàna ny tsahana didim-panjakana izay tokony ho ireo rafitra mpanao lalàna no tsy anaiky izany voalohany reto farany nefa izay tsy nahenoana feo mihitsy mbola zatra ny lalany rinina ny akamaroan'ny mpiambana ka rehefa lazaina hoe ty no lanina dia mitsangatanana ho azy raha ty an'ny pirofo fotsiny ny lalàna amin'ny fehy ny teti-bolam-panjakana nefa ny zavatra misy dia tena mahatsiaro mihitsy hoe voaososy betsaka mihitsy ny lalàna tsy arahana sy voaososy kanefa ty androm-panjakana mpanao lalàna ity dia tsy mbola sananao fanamarina milaza hoe tsy mety ho lalàna avoakanareo fa loa organika tokoko tsy hitsahana décret ary lalam-panorenana tsy hitakitsahana lalàna hafa zavatra misy nefa zany zao ny anisany zavatra tena tokony tenenina ny lelalelany ty androm-panjakana ty anisany dia lasa manjaka fotsiny le tsy fanarahan-dalàna satria ny androm-panjakana mpanao lalàna mangina ny androm-panjakana mpanao lalàna zay manana andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny androm-panjakana mpanao-tanteraka tsy manao an'izay andraikitra napetraky ny lalam-panorenana zay zany raha ho natiny hoe telo taonao zay ny zavatra hitako araka izany dia ireo mpikambana eo anivon'ny birao maritry ny CT sy ny CST sisa no iandry raharaha mandra-pitsanga ny anteny mera vaovao tapitra kosa ny anjara andraikitra ireo mpikambany CT sy CST ireo
mbola misy varomangatsika miandry ireo birao maharitra ireo araka izany eny amin'ny parlemanta. Volavolan-dalàna roa sisa no dinihana miampy ireo fifanarahana 7 nankatoavina ary tokony ho vita hatramin'ny zoma izao izany. Fitsaboana ny aretina mahazo ny malagasy kosa aloha no atao mba ahafahana izy ireo miasa isiny ny fampandrosoana ho ny kandida navaradrano avy amin'ny MMM ana ny malagasy miaramila ny dokotera Ernena Andriambelson nanolotra fitaovana fitsaboana nify ho an'ny commune Sabotsynamena ny kandida androany izay niarahany asa tamin'ny avany avy amin'ny Andilambato hitsaboana moa ny nifiny ponina eny an-toerana alohan'ny izarana vary no antony izany fomba fiasa miavaka amin'ny mampitsabo azy moa ity netiny androany ity fanadidina makasika izay no rantsika. Tahaka andreo kandida MMM rehetra irotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ijoro ho arofanina tsy anaradrenirano anitsy ny meloka ary andrary ny mahitsy ny kandida Ernena Andriambelson laharana faharoa ao avaradrano. Efa niporofoiny fa asa aloha voakabary mba tsy hitovina amin'ireo mpanao politika ankehitriny izay mivadika amin'ny fampanantenana nataony ho an'ny vahoaka. Noho izany ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra no ahafahana mitsabo ny firenena ho hatrany ny dokotera Ernena Andriambelson kandida ny MMM. Dia ny resaka fifidianana koa mba ny tiako lazay ny zavatra mipetraka matetika hoe ny vahoaka ve no tsy mahay mifidy sa ny mpitondra ny mivadika rehefa tafapetraka amin'ny toerana ka aminay ny asana solombavam-bahoaka dia tsy sarotra satria mitovy amin'ny asana fitsaboana ihany. Zany hoe mandray ny fitarainan'ny olona manao fizahana dia manao ordonnance ateo zany ny asa solombavam-bahoaka dia ny fanjakana mahefa no mamoaka ny fanafody ka ny zavatra ilaina dia ny fanovana zany hoe fanovana tiana apetraka io dia tsy manao arakaraka zavatra miseho zany no hitsaboana an'ilay izy fa mila tena hoe diagnostique étiologique mihitsy zany hoe zay ny tena sarotra amin'ny asa fitsaboana io mila fotoana mila fahaizana mila vola ka ny fanovana ataonay dia ametraka an'izay tena hoe inona ny antony mahatonga ny fahantrana ty amin'ny district dia iny moa no apetraka amin'ny gouvernement ary ny asa amin'ny filoham-pirenena raha samy manao an'izay daholo ny solombavam-bahoaka dia mandrindra dia ny manantanteraka moa zany ny fanjakana mahefa raha nidina fotony zay dia efa tena fahantrana ho mamiadana mihitsy zany efa cancer mihitsy ny tonga ny amin'ny vahoaka eo ny fomba fiasa hatramin'izay ny fahitako azy dia manao an'le raha hoariko amin'ny fitsaboana zany dia le hoe traitement symptomatique zany hoe raha vonona dia vary tsy ina moa maloto dia savony tsy mitafy dia friperie zaraina an'izay foana zany le olona fa misy antony io dia tsy anasa dia mena asa tena ifotony dia tsy mahay miasa zany le olona zay ny tena tsapa zany hoe hany mihitsy zany no apetraka hoe mila fanofanana asa za mpanjara fantako tsara mihitsy fa ny ilainao miasa olona matonga maka olona hiasa zany dia ilainao izy fa tsotra amin'ny fanjakana ampidirina aloha vao mitady hoe apetraka izy ity fa raha ny tena fanjarana dia mila olona ianao dia alainao iny ka raha vao tsy mahay an'le asa le olona dia voatery ajanona dia zay mahatonga an'le fahantrana be da be any amin'ny fotony. Androany ary dia nanolotra fitaovana fitsaboana nify vaovao ity kandida ity ho an'ny commune Sabotsynamena mitetina 50 tapitrisa ariary zany. Tsy ny fitaovana ihany anefa fa eo ihany koa ny mpitsabo miaraka amin'izay. Ireo izay tena sahirana no ahazo tombony satria maimaipoana zany hoe tsy hisy sara ny fitsaboana atao. Hitondra ainga avao ho an'ny mponina araka izany ity fitaovana vaovao natolotra androany ity. Amin'izao fotoana izao satria misy fanaovana radio izy io zany hoe mpanaova midi dentaire amin'ny fitenay anazy dia misy densitométrique ao anatiny ka ty fitaovana ity dia voatolotra ho an'ny commune Ankadikely Lafy sy Sabotsynamena ary Manadina sy ny manodidina. Ny fitaovana efa eo nakatrano zay ty hitantsika teo ngamba ao napetraka an'ilay fitaovana efa ao andriamato dentiste aizy izay efa io izy zany hoe zavatra feno matolotray anareo. Tsy vitan'ny mpitsabo ihany ny dokotera Ernena Andriambelson fa mpandraharaha ihany koa ny tenany. Feno araka izany ity kandida ny MMM ity. Asio confiance teny filamatra anehoana amin'ny mponina ny fitazomana ny teny nomena sy ny fanatanterahana izany.
ny vaovao''ny fifidianana kosa indray amin'ny fiarahamonim-pirenena andreo mpikambana ao anatin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy dia nilaza ireto farany androany ary fa noetosika ho amin'ny fanajarana ny lesoka mandritra ny fiodinana voalohany ka anaraka akaiky ny fifidianana totsaina amin'ny faharoapolo ny volana desambra ho avy izao ireo ratsamangaiky any amin'ny faritra moa izany hoe ny fiarahamonim-pirenena no ifanometanana ka anao ny tatitra aty amin'ny FFM Foibe tsisy kosa nefa ny tatitra izay ho ataon'ny FFM na fandraisana andraikitra fotsiny any no ataon'izy ireo raha ny fanazavana aza nentin'izy ireo ny maraina teo nandritra moa ny famaranana ny fitaom-pivoriana izy ireo faharoa teto natao teto Antananarivo fa makasika izay lafiny politika izay kosa indray makasika ny fifidianana dia itety tanàna nampatsiahy ny mpifidy ny candidat ny MMM izay no tetikady nentin'ny candidat Yves Ramarjon larana faharoa ambin'ny folo amin'ny bulletin tokana mirotsaka amin'ny boriboritany fahatelo amin'izao herinandro farany ny fampelezan-kevitra izao telopolo moa no isan'ny candidat amin'ity boriboritany ity misy ny laharam-pahamehana ho fitsinjovana ny vahoaka eny antoerana fanampanazavana ny boriboritany fahatelo dia boriboritany velatra ary maro toerana zavatra tena anisany tokony jerena eto amin'ity boriboritany fahatelo ity dia intatatra tokony diovina ray manontolo iny zany laharam-pahamehana fiarahana an'iny amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny ministera izay mikarakara azy ny anjaran'ny ben'ny tanàna zany amin'izay fotoan'izay dia miara-miasa akaiky amin'ny ben'ny tanàna ny anjaran'ny solombavam-bahoaka moa zany azafady dia ny miara-miasa akaiky amin'ny ben'ny tanàna manaraka n'iny zavatra ataon'ny commune iny ary teny amin'ny commune hoe mbola tsy voadio le tatatra lalàna ny feany zany ny lalàna ny plan urbanisme efa misy fa ny application zay no arahana miaraka amin'ny commune urbaine eo amin'izay lafiny fampelezan-kevitra izay hatrany dia mbola mitohy ny fampelezan-kevitra ho an'ny candidat solombavam-bahoaka manerina ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra isan'izany moa i madame Noro candidat larana fa 520 milatsaka ho fidiana amin'ny boriboritany voalohany ny asa andraiky ny solombavam-bahoaka no ivitoerana izany fampelezan-kevitra izany ho an'ity candidat ity tsy tokony atao ambanin-javatra kosa ny lalàna ho iatrany sy fanampanazavana ny lalàna no ai-pirenena ka io lalàna io tsy maintsy atao zay alavorareny io misy lalàna manjavozavo misy lalàna amin'ny tombotsoan'ny mpanao politika manokana foana ataony ahodiny amin'ny tombotsoany nefa zany tsy ekena zany za zany efa manana tolo-dalàna atolotra ho an'ny etaetam-bahoaka sy ho an'ny sotiavana malagasy zay zany zavatra tena mafy mihitsy mahazo an'ireto vahoaka reto aty ambany tanàna indrindraindrindra mahantra vahoaka ka oka mba ny olona tena tia tanindrazana olona tena nitolona olona tena manana zany hoe fitiavana hoe matahotra an'Andriamanitra zany no fidinareo Vaovao ny toekarena kosa indray dia ampitombo hatrany amin'ny 520 isanjato ny vokabary fampiasana masoboly anao tsaraina raha ny tatitra ny ministeran'ny fambolena nandritra ny atrikasa nataony niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka mahakasika ny fanatsarana ny masoboly anao tsaraina androany ao anatin'ny fanajariana ny volovary no fenitra amin'ny arahina amin'ny zezika sy ny rano ary ny fanafody saingy masoboly ano tena isan'ny manatsara ny vokatra atreto anefa dia 2 isanjato ny mpamboly vary eto Madagasikara ihany anombola mampiasa masoboly no atsaraina maro ireo antony mahatonga izany fanampanazavana mbola tsy dia tena fahafantarany olona tsara izay hoe inona ny tena tombontsoa azo amin'ilay fampiasana an'ilay masoboly no atsaraina ao koa ny hoe misy ny lalàna mifehan'ny fampiasana masoboly no atsaraina eto amintsika dia eo koa ny tena mbola tsy dia tena fahalalana azy io dia mivarotra ny olona hoe masoboly no atsaraina ity nefa zavatra tena ivelan'le lalàna zavatra ataony mbola misy antony maromaro fa ireo aloha zany tena hita hoe misongadina dia ny anankiray lehibe ihany koa hoe nosay tsy dia tena fahafantarana ny lalàna momba ny fampiasana ny masoboly atsaraina izay dia ny sehatra mahaleo tena zany mbola tsy dia tena samiditra amin'izy io nefa tena
misy azony zareo atao be da be mihitsy le izy. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia niatrika ny fanadinana isondrotana grady eo amin'ireo tepana mainty miakatra ny aide karate tonga niatrika izany avokoa ireo avy amin'ny faritra manana ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izay lafiny eo amin'izay taranja karate do izay ho ny filohan'ny fédération malagasy nyity taranja ity fanadidiny Marjona no arantsika. Tsy azo nirehetra nidirana tetsy amin'ny Petit Palais tetsy Mahamasina satria dia niatrika ireo fisondrotana grady ho an'ny tepana mainty hiakatra eo amin'ny première dan makany amin'ny sixième dan ireo mpikatroka ao amin'ny ayady karate. Zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny karate tokoa izao natao izao ary dia hiatrika ihany koa izy ireo fananana ho an'ny tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny rapitso. Ny zavatra misongadina angamba aloha dia ny fahabetsahany katroka avy any amin'ny faritany na ny eto Analamanga tonga miatrika zany amin'ny fanadinana ofisialy atao amin'ny fédération. Mahatratra teo amin'ny 200 zao ireo mikatroka manala fanadinana zany amin'izao fotoana izao. Ny ankoatran'izay raha ny lafiny koa mikatroka izay hitantsika zany manomboka rapitso sy ny lady dia mahatratratra ny amin'ny 250 any hoany mikatroka tonga fifantenana ny ligy paritra tsirairay ihany no mafantatra hoe reto ny avy any amin'ny club sy section zao ary tokony ianao an'izao examen zao io raha teo moa dia voarakitra ao anatin'ilay passeport sportif avokoa zany momba an'ilay tsirairay dia tsisy zavatra mihitsy tokony hifangaro zany fa milamina tsara mihitsy. Betsaka ny fanamby apetraky ny filohan'ny fédération malagasy ny ayady karate ankehitriny ary afaka mifaninana ny kiotsika eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay. Vaovao ny kolotsaina kosa indray dia mamarina ny hetsika ara-kolotsaina ny Alliance Française Andavamamba amin'ity taona ity ivitoerana kolotsaina izay nandray hetsika 27 nandritra ny taona fampahafantarana moa ny mpanakanto izay misongadina eo amin'ny sehatra ny kolotsaina no tena tanjon'ny AFT Andavamamba narindra randreno manana. Fizarana trekefa sy fanabeazana ranoray amin'ny alalan'ny kolotsaina hip-hop no songadina etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba amin'ny sabotsy avy izao. Fitaizana ankizy antaona maro ary fivoahan'ny fijery olona no tena zava-dehibe ho an'ireo mpitanabe reto. Indrindra moa zany fa ny ady atao hatramin'izay foana mipetraka hoe ampisehoana ny olona hoe azy fitaizana ara-tsaina izy ara-batana maninona ara-panahy mba ialana amin'ilay fitsaran'ny olona hoe tsy nambota mpanao hip-hop na zavatra ohatr'izany. Dia izay zany miezaka foana indrindra anatina hetsika ohatr'izao mampiseho an'izay hoe ohatra ny dansa rehetrarehetra izy tia misy fitaizana misy fampifehezana hoe rehefa manomana hetsika ohatran'itony dia mila mikotrana isanandro satria le zavatra masehonao zany mila mazava ho an'ilay public hosarianao hoe ohatry ny ahoana le public hosarianao tanora ve ny grand public ve olona ohatry ny ahoana koa hosarianao dia donc zany mila mikotrana isanandro ary mila manana salina fa zay zany mbola problème eto Madagasikara ny akamaroan'ny groupe maro be ary tena maro be manan-talenta fa zay problème na resaka promoteur moa zany tenenantsika anazy ny promoteur zany dia vitsy zany misy azy promoteur eny zany eto Madagasikara loatra. Hetsika iray anjaka ny gadina hip-hop amin'ny endriny maro mampivory ireo izay tafiditra tanteraka amin'ny tontolon'ny kolotsaina tanan-dehibe izany. Mamarana ny hetsika ara-kolotsaina ny AFT Andavamamba raha efa 7 alina no nanatrika an'ireo hetsika 27 tamin'ity taona ity. Fa raha tamin'ny zavatra nikarakaraina Alliance Française tamin'ity taona ity sy tamin'ny herintaona zao nanao zay grand concert-na rap sy efa tamin'ny herintaona dia misy ireo talenta hita vao mbola zany hoe efa mety fantatra ny sasany ihany izy fa mbola tsy dia tena nanana ny toerana zany dia tsy mbola nanana sehatra ahafahany maneho ny talenta. Nanao rocker koa zay concert-na rock izay nahitana hoe maro zany ireo efa mivondrona zany izy ireo zany anatina toerana anankiray fa maro ireo talenta izay mbola tanora tokony asondrotra eo amin'izay sehatra izay. Ibana ny kolotsaina hip-hop mandritra ny hetsika iray atrikasa slamina fampisehoana sy fifananana mamarana izany ny tafa aintsoaintso rapitso etsy amin'ny AFT Andavamamba hatrany. Dia iny fanadidiny iny ihany koa tompo klasy tompo vavy ny antsika marana ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-peona mandra-piresaka ho amin'ny raha-mpitso indray.